Ambatobe ndray klasy togovavy nisy diany tokatrano amin'izao takarivany alatsinainy fa 13 ny volana novambra 17 sy 20 izao. Miarabanao tonga soindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ary manasanao ambatiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny tranga mpiaramonina avy hatrany dia fanafihana mahery vaika no niseho tetsy Ambatobe ny maraina teo tokotokony tany amin'ny tamin'ny valora maraina tanoany. Teratany karana avy nanatitra ny zanany teny amin'ny sekoly iray manodidina Ambatobe no narahana roalahy ka nitifitra azy avy hatrany. Avy hatrany moa dia nitsoaka ireo mpanafika fa ilay karana kosa dia naratra mafy ary nentina avy hatrany ny azo toeram-pitsaboana. Dia hoarantsika ary ny andininy makasika izay vaovao izay. Bobasy inefatra tamin'ny ny tsenany maraina sy ny fetomboan'ny herinandro ho an'ny mponina tetsy Ambatobe. Teratany karana iray avy nanatitra mpianatra tao amin'ny sekoly iray tetsy Ambatobe no nisy nitifitra rehefa nidina eny Ambatobe hiazo nanala mahitsiny. Voatifitra teo amin'ny vavany sy ny sorony ity vahiny ity. Tao anaty fiara Audi miloko volondavenona ity teratany karana ity ary tao anatin'ny fitohanan'ny fiara tanteraka no nisehoany ny fanafihana mahery vaika tahaka ireny amin'ny oronan-tsarimihetsika mahery vaika ireny. Lehilahy roa mitondra moto samy manao aroloha sy mitakotava no midina nanaraka ny fitohanan'ny fiara rehefa nanakaiky ilay fiara gris. Avy hatrany dia notifirin'ny kodiarana izay notifiriny ihany koa avy eo ilay karana ka teo amin'ny vavany sy ny sorony novo. Iparika andra tantarany zava-misy ny mponina teny atoerana. Ny fakampovazy zany eritreritsa hoe pneu vaky. Jereko misy be mitiny mitsivalana be tomobile ty tsisy makasasona. Tamtampoka fa ary seconde fa zay fotsiny. Hitandreo ireny manao 26 juin ireny hitandreny libra mihitsy. Anio laretraretra taitsy za tsy mahitsika. Toza moto ka ny anankiray midina tany manimbany tany lasany manodidina. Niverina niakatra ny Ambatobe ireo navandoza raha toka niteraka lozam-pifamoivoizana ihany koa ity fitifirana ity satria dia nifampikasika ny fiara 4x4 sy ilay Audi ary ny fiara mainty teo alohany. Avy hatrany dia nentina ny azon'ny hopitaly teny amin'ny poliklinika lafy ity teratany vahiny voatifitra ity. Mbola tsy fantatra treto ny momba ity vahiny ity. Nosindra tanteraka ny fiara ary ny zavan'izy dia rembona tanteraka ny vavan'ilay teratany vahiny ary dia mintsana ny nify ary dia voarambina ihany koa ny lelany.